Ary ao ka ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao. Dia ampianary tsara ny zanakao izany ary sao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mivoha. Deutéronomie 9:1-5. Ny sabatan'Andriamanitra, ny sabatan'i Jehovah, fananan'Andriamanitra izay nomeny antsika. Io hatrany no lesona diniantsika amin'izao fioanantsika izao. Efa hatrany am-piandohana, hatrany mpanombohana ny tantaran'izao tontolo izao dia nisy ny sabatan'Andriamanitra. Izy no namorona azy. Adino ny zanak'Israely io tamin'ny zareo nandritra ny tany Egipta 700 taona mahery. Rehefa nafahan'Andriamanitra avy any Egipta dia nomena azy indray ny sabata. Dia nisy ny fandehan'ny tantara niodikodina teo dia niovain'ny olombelona indray ny sabata satria noraisin'ny olombelona ny fahefan'Andriamanitra izay tena mampalahelo an'Andriamanitra. Dia ankehitriny dia mampirisika antsika Andriamanitra hiverina amin'ny fitandremana ny sabata. Ka tsy hoe ny fitandremana ny sabata no laharam-pameny voalohany fa ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Toroteny 9:7 manao hoe mahatahorana Andriamanitra ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Tahotra an'Andriamanitra aloha izany voalohany, tsy hoe matahotra tahaka ny biby izany dia hoe matahotra mandositra fa matahotra vokatry ny fitiavana. Tian'Andriamanitra dia mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny sabata 4 ora mitovy amin'ny andro rehetra. Fa ny mampiavaka azy fotsiny dia izao: tandreman'Andriamanitra ny sabata, ny tsaran'Andriamanitra ary no hamasin'Andriamanitra. Zay no mampiavaka azy. Fa tsy hoe hafa amin'ny andro rehetra, mitombo ny ora na miena, fa mitovy amin'ny andro rehetra fa io zany no notendren'Andriamanitra hitsarana. Baran'ny tenin'Andriamanitra fa andro 7 izy io. Manisa zany ianao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fa tsy hoe anankiray amin'ny 7. Tsy mitovy zany zavatra. Ary tokony ho sarotiny mihitsy isika amin'ny fitandremana an'io andro 7 io. Atsahatra avokoa ny zavatra rehetra, ny fividianana ny zavatra, ny fividianana ny sakafo, ny fihetsenana, ny asa aman-draharaha fanao andavanandro, ny fianarana. Atsahatra fa atokana ho an'Andriamanitra ny andro fiomanana no anaovantsika n'ireny fividianana ny zavatra ilaina mandritra ny andro sabata, fa fikarakarana ny sakafo. Aoka tsy angalatra na dia ora iray amin'ny sabatan'Andriamanitra aza isika. Heverin'Andriamanitra fa tena mandika ny sabata ny fanombinana ampahany kely amin'ny oran'ny sabata, anaovana izay tiana sy mahasoa ny tenanao. Andriamanitra tsy manohitra ny fikarakarana ny tenantsika amin'ny andro sabata mba ho tsara, fa natokana hideranan'Andriamanitra ireny fikarakarana sy fiomanana ataontsika ireny. Ho an'ny tenantsika, tsy ho an'ny tenantsika. Atao tsara ny akanjo, atao tsara ny sakafo, manao fety miaraka ny fianakaviana rehefa tonga ny sabata satria fiderana io. Fa heverin'Andriamanitra fa ho fahotana ny fandikana minitra vitsy amin'ny sabata ka hikarakarana ny asa aman-draharaha fanao andavanandro. Anaovana ny fihetsena saro-pady eny ity sabata ity ry namana. Indraindray efa mahazatra loatra ny hoe tsy tara ny am-piangonana fa manao izay tiana atao amin'ny andro sabata. Tsy eken'Andriamanitra izany. Aoka ho tena atokana ho an'Andriamanitra ny sabata. Ambaran'ny soratra masina amin'ny Isaia 9:20, 7 hatramin'ny 4:11. Izany ambaran'ny tenin'Andriamanitra: raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tiana atao amin'ny androko masina, tongotra zany arovana. Atao inona moa ny tongotra? Andehanana. Tsy mandehandeha any amin'izay tiantsika zany ny tongotsika fa ny direction tokana, ny zotra tokana andehanany tongotsika rehefa sabata any am-piangonana. Miala ao an-trano dia any am-piangonana. Raha miaro ny tongotra ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao atao, tsy izay tianao atao, tsy izay tiako atao zany no atao amin'ny andro sabata, fa izay tian'Andriamanitra. Ary manao ny sabata hoe fahafinaretana, ho toy ny sabata fahafinaretana. Manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy enta-mavesatra, tsy fahoriana. Misy zany dia any am-piangonana indray sabata dia tsy maintsy ihany hideran'Andriamanitra dia hihainy toroteny. Ziogy izy amin'izay. Fa ho fahafinaretana, tonga any am-piangonana zany ianao dia maka fahafinaretana, mankafy ny zavatra atao any am-piangonana, midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Manao sabata hoe fahafinaretana, ekena fa tsy sitraponao ilay izy,
fa ny fanekenao ny fandaram-potoana rehetra amindritra ny sabata eo amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra dia tokony hitondra fafinaretana ho anao. Io koa zany mila mitandrina tsara isika rehetra ho an'ny mpikarakara ny fotoam-pavahana mba zavatra manintona mahasarika ny olona ny atao. Amin'izao fotoana izao be deaibe nge ny zavatra mahasarika ny ivelany any fa nandray dia misy toriteny manindrotsindrona, toriteny izay tena tsy fampiseho eny ambony pilipitra mihitsy, manafitohina ny olona. Misy aza dia miteny mihitsy hoe tena mialatsiny amin'ilay fomba dénigré tanteraka mihitsy le toriteny, zany hoe manambany. Nefa tsy zany ny zavatra tokony hitranga fa tokony toriteny mampahery, manome fafinaretana. Ekena fa indraindray misy fanitsinana anatin'ny toriteny fa tsy tokony ho mpitoroteny anindrotsindrona olona. Fandaram-potoana mahamona aminaina tsy hatamana ny atao am-piangonana rehefa sabata ny andro. Tsy manao izay tiantsika atao fa manao izay tian'Andriamanitra manome voninahitra. Dia iravoravo amin'i Jehovah isika, asandratra amin'ny havoana ny tany isika. Inona moa ilay asandratra? Ho tahiny eto tany zany isika. Ary ny faharoa dia izao, ho fahanana amin'ny lovan'i Jakoba rainao. Inona ilay lovan'i Jakoba raintsika? Tany Kanana, tany lanitra vaovao sy tany vaovao. Ho tahin'Andriamanitra isika. Ka izao andao hanao fanapahan-kevitra, amboarina ny sabata. Tsy ny sabata no amboarina fa ny fomba fitandremantsika ny sabata mba ho araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpikarakara ny fotoana any am-piangonana hanamboatra azy tsara mba ho zavatra tsara homana, sakafo mafilotra nomena ny mpino rehetra rehefa tonga any am-piangonana amin'ny andro sabata. Fa dio zany ny teny mandratra, ny zavatra manafitohina rehefa atao tonga ny andro sabata. Fianarana izy io tsisy mahay fa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia mianatra isika mianakavy izao sy ianao mba ho fifaliana ho antsika raha mbola misy sabata. Ivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny hafatra sarobidy, raisina ny hafatra, iainana ny hafatra mba ho fifaliana sy fahasambarana ao anay ny sabatanao. Mamela ny heloka noho ny tandrevaka hatramin'izay ary amin'izao sisa izao andray fanapahan-kevitra izahay mba ho fifaliana ao anay ny sabata, ho fahasambarana sy famonjena ao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.